antsika ny fiderana. Amen. Fotoana anankiray zao izay andeha nikehtsika indray ampitodika ny mombantsika mankany amin'Andriamanitra. Ka ho fiderana tokana no mentsika dia ny fiderana an'Andriamanitra. Asandrato ny tanandro andaontsika hivavaka. Raha amin'ny anaran'i Jesosy, mideranao zaho efa tsara ianao. Mideranao zaho efa mendrika ianao. Mideranao zaho efa mahagaga ianao. Mideranao zaho efa mety ny fitondranao. Mideranao zaho efa ianao no matoy izao anay Andriamanitra. Mideranao zaho efa tsara indrindra ianao. Mideranao zahay fianao Andriamanitra ny tompon'izao rehetra izao. Mideranao zahay ny amin'ny fahaizanao mitondra. Mideranao zahay ny amin'ny maha ianao anao Andriamanitra. Fa tsy tahaka izao zahay Andriamanitra raha tsy noho ianao irery ihany. Aoka ny fony amin'ny tempo Andriamanitra dia fanambarana fiderananao. Aoka ny tanany amin'ny sandratra Andriamanitra dia fanambarana fa ianao ny mendrika anao sandratra mandrakizay. Aoka ny fonay Andriamanitra, ny mivavanay izay miteny Andriamanitra dia hanambara mandrakariva. Ny lelanay Andriamanitra dia hitoro ny fahatsaranao amin'ny fotoana rehetra reo vavolombelon'ny fahalebiazanao. Jesosy ny fisiana mihitsy Andriamanitra dia aoka ho hita fa ianao Kristiny miasa anatin'ny tsirairay avy. Ny hotsaroany zavatra rehetra, ny voary rehetra Andriamanitra dia ny fahalebiazanao sy ny fahatsaranao amin'ny fotoana izay ampiasainao any tsirairay avy. Takomy ny tenanay Andriamanitra, ary takomanay mihitsy ny tenanay ampiniavana Jesosy Kristy, fa aoka ianao ho hita sotazana androany manaiky izay fitondranao izay Andriamanitra, satria ny fitondranao ny tsara sady mety indrindra. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Mpanjaka. Alleluia. Amen. Ndaontsika mbola hitehaka mafy an Jesosy amin'izao fotoan'izao. Alleluia. Ndaontsika mbola hiaraka anandran-tanana. Asandrato ny fideranao avy ao anatin'ny fonao avoaka amin'ny vavanao dia derao izy. Jesosy mbola tsy mitsahatra midera sy mankalaza ny anaranao izay. Reto izay manandratra ny tananay, manetry ny mombanay manontolo izay atao anatrehany fahalebiazanao. Fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy ny anaranao irery ihany. Aoka tsisy anaran'olona omem-boninahitra eto afa-tsy ny anaranao irery ihany Jesosy. Sandrata ito anivony izao fotoan'izao androany. Sandrata Jesosy, raisy ny toeranao indray androany. Io anivony fideranay ianao. Te hanambary sy androany tsy misy toanao, tsy misy tahaka anao. Naiza naiza alehanay na hitady azy Jesosy dia tsy hahita fa ianao irery ihany no Andriamanitra hatrizay mandrakizay. Mankasitraka Jesosy. Alleluia. Voninahitra anao irery ihany. Iza no toanao, Tompo, no arinao zay, hitovy aminao. Iza no toanao, Tompo, ndreto izay manandratra anao, asandratray ny tananay, mba ho anilay ho avindray, asandratray ny Tsy mbola nambarany zany. Iza no toanao, Tompo, Tompo, no arinao zay, hitovy aminao. Iza no toanao, tsy misy Jesosy ianao irery ihany. Tompo, ndreto izay manandratra. Asandrato mafy feonao, asandrato izay, asandratray ny tananay, mba ho anilay ho avindray.
indray asandratray ny tananay izanotoanao zao efa tompo ianao mpanjakanay mpanjakanay le fagagana nataonao mafaly anay ny famonjy atonga anay ianao itsarana raha io lazainay fatinay anao olazainay ny fitiavanay anao raha io lazainay fatinay anao ny fitiavanay anao mandraky dovetsika ny fatompy anao mpanjakanay mandrakizay fatompy anao mpanjakanay le fagagana nataonao mafaly anay ny famonjy atonga anay ianao itsarana raha io lazainay fatinay anao olazainay ny fitiavanay anao olilazizainay raha io lazainay fatinay anao ny fitiavanay anao mandrakizay ny fitiavanay anao mandrakizay ny fitiavanay anao mandrakizay men Jesosy ko marina aminay rehetrarehetra zany Jesosy fifankatiavantsika dia ho mandrakizay tsisy asaraka anay aminao tsisy aromaka anay eo am-pelatananao Jesosy halleloia androany tompo te ilazany ao anatin'ny fonay zay hoe mangitahitanao zay maniry fatratranao ny mombanay manontolo ny tenanay ny fanahinay zay rehetra mombanay Jesosy aoko fenanao androany ento zay ao amin'ny tontolonao indray ento mitsangatsanganao amponao lala zay fany masina androany hifankahita aminao mba tsisy ho diso anjary zay rehetra Jesosy amin'ity fotoana androany ty fa tena hifankahita aminao Jesosy ao anatin'ny teninao ao anatin'ny fiankofany ao anatrehanao zay dia aoka tena fiombonana lala aminao ny ao anatin'ny rehetra sotra Jesosy malala voninahitra ao anao reriany Andriamanitra ianao mangetaetanao ny fanaiko maniry anao ny nofoko indro asandratro anao ny tanako toy ny tany may zay mitady orana mihoatra no izany no iandrandrako anao te hitondra fagnatetrao manipofony indray ho anao le rano velona
miotra mieto antany ny fanaiko ho tafakambana minao Jesosy milanao tena milanao Razao Andriamanitra ianao Andriamanitro Yana mangetaetana mifanaina maniriana ny nofonay Indro asandratrana ny tanako ny tany may zay mitady orana mihoatra noho izany no iandrandrako anahy Jesosy malalo dia hitondra fanatitra manipofonyndray hoanao lay rano velona tompony aina sy ny fanahy hoento miakatra sy ntony ao anyaminao dia hitanao ao ny hatsarany lanitrao ka ahita miotra mieto antany ny fanaina hikambana minao Jesosy eto miakatra sintony fa dia hitanao ny hatsarany lanitrao ka nidinao ahita miotra mieto antany ny fanaiko ho tafakambana overfanlanitra ny tananao ireo mafy zany ho tafakambana minao ireo mafy any ho tafakambana minao ho tafakambana minao Jesosy ho tafakambana minao ireo mafy hoeto miakatra eto miakatra ho tafakambana minao Jesosy ho tafakambana aminao zay Jesosy Alleluia hoanao tompo ho tafakambana minao Alleluia 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 asandrato zany hoe alleluia hoanao tompo Alleluia hoanao Jesosy
ireo mafian'izany hoe aleloia ho anao jesosy malala. Ahita mihoatra ny eto antany ny fanaiko ho tafakambana aminao Amen Jesosy. Mbola tsy mitsahatra ny anandratra anao foana izay Jesosy, satria nomenao vavy izay, nomenao fahasalamana izay, nomenao hery izay, dia tsy ataonay tsy tsahatra mihitsy Jesosy ny fideranay anao. Na inona Jesosy hanakana anay dia tsisy hanakana ny fideranay anao izany, satria Andriamanitra foana ianao. Ninona mitranga, ninona hita masonay sy tsy hita masonay Jesosy dia tsy manova ny maha-Andriamanitra anao izany. Reto izay miondrika eto anatrehanao Jesosy, fa mendrika ianao ilay zanak'ondry. Halleluia. Misotra Jesosy. Halleluia. Voninahitra ho anao rery. Saotran'olay azo vidinina anao, nitondra ny eloko ianao, fahasoavanao natolotrao oay. Misaotran'olay fety, ny tananao voafatsika, no diovinao ao, zao fantatro ny famelan-ke rilay zanako enimbonina itrianao, panjakampandrese misandrata amin'ny Jesosy zanaka, voaombo ilay tokan'Andriamanitra, mendrika ianao. Tsisy mendrika noho ianao Jesosy, misaotra betsaka. Misaotra betsaka Jesosy, reto izay mbola hideranao izany. Misaotra no ilay azo, misaotra no azo vidinina lohana, tondra ny eloko ianao, tondra ny eloko ianao, fahasoavana
Tsika mbola hiteka ho an'i Jesosy ihany. Alleluia. Dia mahazo toerana tompoko azafady. Tahian Jesosy daholo tsika fijoroana vavolombelona ataoko eto dia nisy fotoana zany za sy ny namako mivavaka teny an-tendrombohitra dia reko tato anatin'ny foko zany hoe niteny anahy Jesosy hoe tsy miteny hoe mivavaka zany fa andrandrao fotsiny izy ny dia akipio ny maso dia nataoko dia ny zavatra hitako tao anatin'ilay izy rehefa nikipy iny zavatra maitsomaitso be dia avy eo nisy lettre angeda be mipoitra zany dia ozy hoe inona raha nidikan'iny zany dia nanontany mpanompon'Andriamanitra foana zany hoe nahita an'izao fa tsy haiko ny dikany dia hoe mitokana ozy izy mivavaka dia antanio fanahy masina hoe inona ny dikany dia rehefa nitokana dia nazavain'i Jesosy tamiko ilay izy hoe le izy manambara fendohana dia le maitsomaitso manambara paix sy fitsaharana dia hoe inona zany dikan'izy roa miaraka dia rehefa mivavaka indray taty aoriana dia azoko indray ny dikany hoe anomboka anao zavatra vaovao eo amin'ny fiainako Jesosy fa nampitandrina izy hoe ny zavatra rehetra atomboka nefa ozy izy ny fitomboana rehetra tsy maintsy tonga informe sy vide ianao dia tsy nieritreretiko an-tsaina mihitsy hoe inona ny tena atongavana amin'izay informe sy vide izay dia tany amin'ny herintaona tapatampataona 2023 amin'izay niaina zavatra mafy be da be ny sesisesy tsy zavatra hoe fanao ray volana fa angamba tao anatin'ny ray volana dia ohatrany hoe fongana daholo zany ny fiainako na niara-pitiavana ny olona nampanantenaka vady rava sy ny akanjo ary ny tany amin'ilay trano nipetrahako izay nisy naka ny etako dia ny projet nieritreretina ataoko rava tsisy tsony dia hatramin'izay zany nanontany tena foana hoe fa inona ary ny tsy nety tamin'ny zavatra nataoko dia tamin'ny talata amin'izay pasteur Jao ilay nitoriteny izy hoe fiainanao eritreretinao tsisy ninino izy ohatrany tsisy azo antenaina io dia eo misy azon'i Jesosy atao izy amin'ny fiainanao ohatrany tsisy ninino io dia tamberina tato an-tsaiko amin'izay ilay informe sy vide hoe nentin'i Jesosy tamin'ilay informe sy vide dia tao anatin'izay nanamboarany anahy na toetra rehetrarehetra tena
ny hainako an'izany hoe fibebahana marina zany tao anatin'io information vide io a dia tao anatin'io koa nanasitrana an'i Jesosy ny aretiko rehetra tena hoe tanterahany tamiko ilay salamo 103 hoe izay manasitrana ny aretinao rehetra iny fa sitrana daholo ny aretina ny taiza rehetra rehetra gaby ny telo any efa nijoro teto hoe sitrana dia voninahitra ho an'i Jesosy fa marina amin'ny teniny izy. Alleluia. Andao tiaka mafia ho an'i Jesosy tsika. Mandroso tompoko. Tain'i Jesosy daholo tompo. Tain'i Jesosy taty. Voninahitra ho an'i Jesosy ny ijoroako fahavolombelona eto a. Momba ny zanaka. Za rehefa mivavaka dia tsy mivavaka anisan'izy zany fa ny zanako ihany ny tena entiko amin'ny bavaka. Nanomboka tamin'ny mbola kely izy dia Jesosy mefahendrena ny zanako. Jesosy ataovy manam-pahaizana ny zanako. Tena voninahitra ho an'i Jesosy fa sady endre aloha ny zanako manam-pahaizana. Ny ekipa ato amin'ny asa fampona dia miteny daholo tatia vonitra tato. Tena endry ny zanako taty. Ny mpiara-pivarotra amin'ny pavillon rehetrarehetra madamy nirina. Tena endry reto ny zanako madamy nirina. Alay tahaka iny. Jesosy ny ambadik'izay tompo. Alleluia. Dia rehefa nandeha dia vita amin'ny fianarana. Nanao gestion izy dia commerce. Dia rehefa vita amin'ny fianarana dia inona no atao. Teo dia ohatrany hoe ndao ndraga no concours enamma dia andana ary dia nangataka vavaka tamin'ny pasteur. Dia rehefa nangataka vavaka dia hozy pasteur andana fa sava io e. Dia valy ny fanadinana voninahitra ho an'i Jesosy fa tsy afaka soma tsara. Dia za moa ko pasteur tamin'izany tany akadin-dramamy teny akaikinay mipetraka dia na tongavako masika foana. Verina indray izay pasteur fa misaora amin'ny zavatra rehetra fa tsy afaka ny zanako. Dia hozy izy pasteur hoe zao tadio taty felana hozy tsy maintsy ho mpiasa-panjakana. Dia rehefa nieritreritra teo izay dia tsy maintsy enamma ihany izany ilay concours atao satria ny enamma égal mpiasa-panjakana. Dia natao ny concours 300 candidats tamin'izany tsy tadidiko moa na 30 na 25 ilay afaka tamin'izay. Fa afaka izy tao anatin'izay. Alleluia. Dia mbola nahitsana ny anankidimy satria manao oral. Dia tena afaka izy tompoko. Fa ny tena nahavariana tamin'izany satria ilay oral ohatrany hoe fotoana foikely tsy haiko une semaine sa tapa-bolana. Dia tena reraka izy, tena narary tena hoe fatigue générale. Dia ny tena zavana gaga be satria izay tena miantsomiantso amin'ny pasteur foana. Dia rehefa tonga ny andron'ny oral moa ny ekipan'ny ambassadeur moa rehetra amrokatra amin'ny 4 manao oral ny zanako eto amin'ny bavaka ny olona rehetrarehetra izay olona fatako. Dia ny zavatra nahavariana sady tsy nipoaka tsy nisy lelo tena sava nefa tena hoe tena narary izy izay aloha rehetra amin'ilay fianarana. Dia rehefa resaka tokantrano indray rehefa rojo manko kambana ry zareo rojo kely vadiny tompamahefa. Dia lasa rojo nanambady dia lasa koravaka. Jesosy dia ahoana izany iny zanako iny. Fianarana nefa efa plus ou moins vita fa ilay soutenance sisa no atao. Tsy haiko fa tsy ampy 3 mois akory mama anambady. Izy tsy dia hoe nisy olona niaraka taminy tsisy hoe inona fa anambady ankizy mpiara-milalao mpiara-mianatra ohatr'izany dia kay farany fa tamin'izany mbola tsisy hoe ninina mihitsy fa dia anambady dia vita aloha ilay manambady. Dia rehefa
dia mbola tsy vita ny fanambadiana, mbola hanao soutenance izy. Dia ny trano ipetrahanay mampiana-janaka moa tsy mora. Valy mianaka izay rojo kely sy mamany izay mianakava miray. Ohatrany hoe hatreto ka hatreto mbola lavabe iny. Izany ny ipetrahan'olona valy mianaka. Dia ohatsy aho hoe raha miasa eo ianao, raha tafita eo ianao tsy raha afaka ianao dia tsika tsy hipetraka intsony fa aleo manofa trano. Satria tena masana izany hoe valy mianaka rehefa trano kely dia kely dia rehefa ilay hoe hanambady amin'izay dia tonga dia ozy izy mamany tsy afota amin'izay no hoe asoro ny mpanofa trano. Tamin'izay ilay gaga dia gaga tamin'izany. Asoro ozy izy mpanofa trano dia aleo zareo mianaka hipetraka ao ambany-drihana anomanana ny soutenance fa satria korotana loatra ilay valy mianaka ray trano. Dia tonga izay dia nahazo trano hoe ao mipetraka. Izany tsy vitany hoe mipetrapetra fotsiny fa loger nourri. Dia izay izany tompoko a. Dia rehefa miteny amin'ny zanaka, ny zanaka tena mila tsofina rano ny zanaka dia atao vendry ny zanako Jesosy fa tena endry reto ataoko fa izay ilay izy. Ny tena nampiakatra teto ny cumule loatra dia hozy pasteur Zoma tamin'ny talata hoe cumule ihany fa cumule ny Jesosy koa ny valim-bavaka. Dia miandro ny valim-bavaka manaraka aza. Ndao tiaka mafan Jesosy tsika. Alléluia, alléluia. Velona Jesosy. Hitanareo Jesosy milaza Jean 16:33 possible misy fahoriana fa zao izy matoki fa izao efa naharesy zao tontolo zao. Raha vao tsy miaraka amin'ny Jesosy, raha vao tsy Jesosy ny tokontsika, raha vao tsy mihaino-tenitsika, raha vao tsy mamonjy sekolontsika, possible zany hoe miéchouer quelque part. Fa rehefa tonga ny teny dia miverina mitsangana, velona ny fanantenana, dia mibanjana an' Jesosy dia mandroso indray. Andao hivavaka foana. Ninona mety, ninona tsy mety. Le taty teo zao hoe nandritra ny tamin'ny 2023, mi-2023 tena atao anatin'ny ataontsika hoe fikorontanana. Raha zay nisy. Fa rehefa tonga ny teny dia mibanjana an' Jesosy dia mitsangana dia mandroso, mitsangana dia mandroso. Fa amin'ny fiafarana io izay nitenen'i Jesosy mitiafa mafa an' Jesosy. Ndao tsika hitsangana dia ndao tsika merina ny voninahitra any an' Jesosy ny amin'izay nataony. Isory izy ny amin'ny nananganany fiainana, namerenany amin'ny laoniny dia isory fa mbola afaka mandray teny foana tsika tsirairay avy, mbola misy teny. Fa Jesosy ny teny fa momba atsika mandrakariva, tsy andao atsika na afoy atsika. Andao tsika hiteny amin'i Jesosy hoe misaotra fa eto aminay ianao, miaraka aminay ianao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao zay manome voninahitra anao zay. Misaotra ny amin'ny teny. Misaotra Jesosy ny amin'ny famerenana amin'ny laoniny fiainany tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa mandefa teny foana ianao. Tsy hoe andao ny sambo izahay rehefa sanatria mikorotana, fa asainao miverina ao amin'ny sambo satria ao anaty sambo ianao. Jesosy misaotra ny amin'ny nanangananao ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra Jesosy ny amin'ny tehirizanao ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa ny zavatra ho hita farany eto amin'ny fiainanay dia izay niteneninao ihany. Misaotra fa mandefa teny foana ianao isan'andro ary mbola andefa teny indray ianao rehefa avy eo fa ho hita farany eto amin'ny fiainanay Jesosy dia izay teneninao ihany. Jesosy averina ihany amin'ilao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Mandrakizay tsika rehetra hiarahanao hoe amen. Andao tiaka ho an' Jesosy. Alléluia. Ndao tsika no fahafantanantsika ny amin'ny lanitra. Ndao tsika teny ao aminao ihany Jesosy. Ndao tsika teny hoe ao aminao any Jesosy. Hoaiza moa izay raha tsy hoe ianao Jesosy, fa ao aminao irery ihany mandrakizay Jesosy. Alléluia. Ndao tsika teny hoe aizano ale. Aizano ale. Teny ianao. Raha tsisy anao. Lazao hoe aizano andeha. Raha tsisy anao. Aizano ale. Raha tsisy anao. Lazao hoe anatrianao. Eo amin'ny fanatrianao misy fahavokisa fifaliana. Eo amin'ny fanatrianao dia fahafinaretana mandrakizay Jesosy. Maminay ny fanatrianao mandrakizay. Yeah!
haizano ale raha tsisy anao haizano andeha Jesosy haizano ale raha tsisy hanatrehanao 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 Tikianao Jesus lazao tiako ny anatrehanao tiako ny tiako ny tikianao Jesus Tiana 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 Tisosio Tiku Tiku Tiana Jesus Tiana Tikunyana tena utesosyo Tikiana utesos Tikunyana tena lazao tikany atoerana Tikunyana tena Tikiana utesos Tikiana Halleluja. Ito pitsanganana ihany dia andehantsika hivavaka mitraka ny teny rehetra izay voalaza eto amin'ity androan'ity. Aka hivavakatsika tompoko. Raha eo arainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra noho ny fitiavanao, noho ny fitiavanao anay tsiraray avy. Misaotra noho ny fanotronanao anay tamin'ny fotoana teo. Tsapanay fa tetenao Jesosy eo, tetenao ary nijery ny fonay tsiraray aby. Ary ankehitriny dia mitenena fanamasinao, aoka ianao ny teny izay nambaranao amin'ny mpino rehetra. Ary mitenena aoka ny teny izay voalaza Jesosy eo, mba hitondra teny fiainana, avelona ny tsiraray
ary raha misy ny tsy mety anintsy ary hitondranay amin'ny fanatrianao amin'ny fitiavananao mandrakariva misaotra Jesosy eo. Amen. Mahazo toerana tompoko azafady. Ny anomboako anazy angamba hoe tsika tonga eto amin'ny fanatrian'Andriamanitra. Rehefa tonga aty dia nisy fotoana taloha, rehefa tonga eto dia alohany tsy hoe taloha na zao ary, rehefa tonga dia mangataka n'Andriamanitra alohan'ny vao miainga any an-trano hoe Andriamanitra miteny indray amiko androany. Dia rehefa tena angatanao ohatr'izay izy dia tena tsapanao mihitsy hoe tsapantsika mihitsy hoe tena miteny izy. Amen. Dia rehefa miteny izy dia rehefa miteny koa nefa izy dia mitaky fanatanterahana avy amintsika hoe matoa tsika nangataka dia tena te hiovaka tiatsika ho tanteraka izany zavatra izany, ilay zavatra tenen'Andriamanitra antsika. Resahako anankiray zao tamin'ny rehefa ifadikanina reny za zany hoe miaraka amin'ireto ankizy lahy reto dia ao amin'ny régie dia mahafinaritra anay ilay manao jeu. Rehefa ohatra hoe vita ny sekoly dia lasa izay manao lasa tonga any an-trano fa mifampitaritarika any an-trano any dia manao jeu rehefa vita ny sekoly. Misy lera mihitsy ajana mihitsy ny asa aloha dia lasa tera eo indray. Fa avy eo tao anatin'ny fifadikanana dia tena hoe manaraka ny direktiva ajanona ny rehetrarehetra dia ndao rangahy, ndao zalahy avadika fotoana fiakofana, fotoana fanaovantsika jeu rehetrarehetra hatramin'izay. Dia lasa tonga amin'ny foana ihany ohatran'ny mahazatra fa natao fiankofana ilay izy. Samy tsisy mahay mitendry fa atao tsotsotra kely amin'ny fotsiny. Dia natao fiankofana ilay izy natao tena hoe natao tamin'ny fo ary misaotra an'Andriamanitra fa ohatran'ny taorianan'izay ohatran'ny tsy nahatsiaro hoe ohatran'ny tsy nikitika intsony aloha. Zalahy koa ohatran'ny tsy nanao tsoa mihitsy. Dia ilay zany tena hita mihitsy hoe ny asa ny fanamasina, ny asa Andriamanitra tao anatin'ilay fanapahan-kevitra hoe manomboka eto izay tsy hanao tsony. Dia tena hoe voninahitra an'Andriamanitra fa ny fotoana lasa navadika ho anazy. Ilay fanatanterahana zany no tena tiako tenena hoe ao ambadiky ny fanatanterantsika ny teny anankiray dia misy voninahitra Andriamanitra mitranga foana amin'ny fiainantsika ary ho tanteraka amintsika ny faniriany rehetrarehetra. Nisy ten'Andriamanitra ao amin'ny hoe Jérémie 18:3-10 azafady. Jérémie 9:20, 7:9. Jérémie. Dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nidina tany amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga aho ary indro nanao ny asany teo amin'ny ankodiana fanaovana izy. Ary raha simba ny vilany nataony arak'izay mazana miseho amin'ny tanimanga eny amin'ny tanan'ny mpanefy dia ataony vilany hafa izany arak'izay tiany mpanefy tanimanga anaovana azy. Dia tonga tamiko ny teny Jehova hoe motsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ny mpanefy tanimanga ity fa aho ry taranak'Israely hoy Jehova, indro toy ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy toy izany ianareo eo an-tanako taranak'Israely. Aoka dia milaza vetivety aho dia milaza firenena sy fanjakana ongotako sy arezako ary oravako. Nefa raha miala amin'ny ratsy izany firenena noteneniko izany dia hanenenako kosa ny loza izay nokasaiko hamelezako azy. Ary vetivety aho dia mikasa milaza ny firenena sy fanjakana oko sy famboleko. Nefa raha manao izany ratsy eo masoko izy manao izay ratsy eo masoko izy ka tsy mihaino feoko dia hanenenako koa ny soa izay nokasaiko hanaovana azy. Amen. Andriamanitra zany dia mikasa ary manana planina ho antsika foana. Manana plana izy arakarak'izay zavatra nikasaintsika atao koa nefany. Ary amin'izao andro faran'izao tena manana planina ary fikasana tsara ho antsika foana Andriamanitra. Amen. Le vazy dia tena hoe misy antom-pisiny ny vazy anankiray rehefa amboarin'Andriamanitra rehefa namola volo. Izay moa tamin'ny nanao klipo very dia tonga tany amin'ilay mpanao vazy mihitsy misy hira ataony very izay hoe vera 900. Dia misy ohatrany hoe misy hoe inona le hoe hira iny fa natsanganao. Dia misy vazy dia nakah mihitsy dia nanontaniana mihitsy ahoana fanaovanareo an'ity raisiny ity dia atao ohatr'izao dia
atao malemilemy sara dia atao ohatry dia rehefa ohatran'izao consistance dia afaka miakatra eto amin'izy izy dia ahodikodina dia alainy mihitsy ilay izy dia hita mihitsy hoe ahodiny ilay izy dia rehefa tsy raisiny ilay izy dia mijanona ilay machine dia mivoretaka ho azy indray ilay fotaka dia lasa indray averina formeny rehefa tsy tiany ilay izy dia ahodikodiny ela be formeny foana mandrapahazina ilay hoe ohatran'izao tiany anaovana anazy. Andriamanitra mana zavatra hoe tiany kasainy ho antsika tsiraray avy ohatran'ny tamin'ny Mark izao raha ohatra izy ka nandeha namangy an'i Jesosy izy dia mitondra emboka manitra izy tao anaty vazy dia ohatran'izay tsika misy zavatra anamboaran'Andriamanitra tsika tsiraray avy mety hoe tsy mitovy daholo samy manana vaziny fa akile tenenin'Andriamanitra hoe ndeha tsika tsy angataka hoe ositra mitovy amin'ire na ositra mitovy amin'ire satria samy manana ny vazy izay contenant le ositra tsiraray avy amezan'Andriamanitra tsika ary nosorana ny Andriamanitra tsika tsiraray avy sika dia ohatrany hoe tsy mikompare zavatra tsy maniry an'izany fa mangataka amin'Andriamanitra foana hoe inona le izy zay le fanontaniantsika rehefa manantona an'Andriamanitra inona Andriamanitra no kazainao amiko inona tenena amiko hoe fa tsy maintsy miteny foana izy raha manontanytsika tsy mbola nahita anazy ka nanontany aho hoe Andriamanitra mitenena an'andry androany momba ny fiainako ary tsy maintsy misy zavatra teneniny eo ary vonitsika natateraka izany dia mandroso lalandava foana amen any amin'izay alehantsika rehetrarehetra any io vazy io rehefa torinena dia rehefa kelikely rehefa aneriana any dia manomboka ampidirina ao anaty laforo amin'izay ka rehefa manomboka miditra anaty laforo io dia memafy amin'izay dia rehefa manomboka memafy izy dia io izy lasa imperméable amin'izay nisy tokoteny izay tsy haiko raha tadidinareo tamin'ny herinandro ny resaka momba ny brisement pasteur Rodolphe fa teto fa rehefa tena mandeha tsika ka diso mandeha famola volan'Andriamanitra tsika nefa ny diso tsika tao anatin'ilay famola volan'Andriamanitra tsika lasa mifangaro toetra hafa mifangaro toetra ratsy mifangaro tsy fahamendrehana mifangaro misy zavatra tian'Andriamanitra efa teneny amintsika izao hoe ty esory nefa tsy esorintsika dia lasa mifangaro zavatra hafa ilay izy toy izy Andriamanitra tsy mety vazy ty amin'izay zany tsy mety ohatran'ilay fotaka malemilemy tsontsika hoe mbola kolokoloina kely hoe mbola fa lasa tsy maintsy alainy ilay izy dia briseny tanteraka satria tsy izy tsy mety dia briseny ilay izy dia zay zavatra satria lasa imperméable tsy afaka hoe verinana lemana rano indray iny argile iny apitehana ary fa rehefa maina iny dia brisena dia arina fa tsy récupérable intsony dia manolo vaovao indray tsika lasa tena hoe verina zéro indray ilay zavatra mba hoe tokony hoe vitivity kely dia fa hoe tafiditra amin'izay tian'Andriamanitra hitondrana tsika samy manana ny tenenany amintsika dia mangata amin'Andriamanitra fa izy hiteny foana mila misy zany indray ohatry hoe misy toetra mila esokintsika ao anatin'ny amintsika indraindray ohatra hoe tsika ohatra mety hoe misesantira hoe akaikaiky ny deba ohatra ny ampiasana na hoe manana pouvoir kely ohatra amin'ny mpanampy ao an-trano ohatrany dia miseho maivava sy ohatran'izany tsy fantatritsika ny conséquence ny zavatra resahako tsika aminazy mitoeraka fanafitonana ho an'ny olona rehefa aza azan'izany engany mba tsisy an'izany ntsony ato amintsika amen hoe raikitra zany fivorian'ny mpanampy dia fifoisana patron ao fa tsy hoe miara-voriantsika hoe tena tsy haiko azonareo fa tena hoe le olona hoe tsika koa mba manana admiration amintsika hoe zao ny toetra na tiako arahana ny toetra ny tia dia tsy zavatra hoe mila diniantsika any indrindray hoe tsika ve tsy manao teny manafotoan'olona amin'ny fiainana tsika ve tsy manao teny izay miblessean'olona ahatonga an'zareo diso fijery hoe zany ve ny kristianina fa mila mandiny tentsika ary manontany tentsika androany hoe sao mbola misy Jesosy eo indraindray ohatrany hoe samy kristianina na hoe any amin'izay toerana alehantsika anytsika misy lasa ohatrany hoe mifandondoana mifandrafirafy mifaninanina nefa zavatra tsy mety zany ary tsy tokony ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra zany zavatra zany lasa ohatrany hoe raha mifampijery tsy voatery hoe tsisy an'izany aloha ato angambany amen hoe tena hoe mifandrafy dia fampijery dia fampiandry fa raha sendra ohatra hoe misy an'izany koa ny avelany any raha sendra misy tratran'izany tsika mety miteny antsika ny tompo hoe ajanony zany satria tsy mety le hoe tsika raha kristiana nefa ny ohatrany hoe tsy tity olona na mankahalahala olona na hoe miteny zavatra tsy mety momba n'iny olona iny
jusqu'à la limite hoe tena ndifandramatra mihitsy na ifampanao vavy na nytolo ara endry miteny hoe banga mifanaikitra ozy izy ka zay voky zay manovokovoka ihany ny vokontsekoka satria tena hoe ianao anao zavatra tsisy dikany amelimely olona nefa ny anao ihany ke voan'le izy aveo e tsika ihany ny voan'le izy ohatra tsika mameno le izy Andriamanitra ny tena izy fa manangana firenena izy fa izy ihany no mandravana raha ohatra ka tsy mety le izy tsika ihany zany aveo lasa andravan'le zavatra zay kasain'Andriamanitra tsika ka manentana tsika Andriamanitra androany hoe manaova zavatra tsara toetra mendrika ny sy mendrika ny zany hoe zanak'Andriamanitra ampiriarehan' Jesosy hoe reto ny zanak'Andriamanitra jereo nge zakaiozy nge nisy fanapahan-kevitra tao anatiny tsy le vola le hoe alohako efatreny na le afolo eny naminaniny Jesosy hoe raha ao amin'io dia amoaka vola io ho an'ny mantra tsy izay le izy fa nisy fanapahan-kevitra tao anatiny hoe anapa-kevitra an'io fa araka ho teneniko zay tenen'io najanony tetỳ ambany daholo ny rehetrarehetra fa lasa izy nianka teny ambony azo raha izy nge ny toerany zakaiozy raha eo amin'ny toerantsika zakaiozy raha eo amin'ny toerantsika raha tsika ny eo amin'ny tsika zany niditra eo amin'ny toerana dia mieritrereta ndia hiakatra etsy amin'ny tafon'ny trampokon'olona tsika fa mandalo amin'iny Jesosy ary navelantsika daholo maizy atsika rehetrarehetra le karaktera ratsy miforme atsika avelantsika aty ambany aty fa lasa tsika nanapa-kevitra za tsy maintsy mahita an' Jesosy iny ihany ny hitany be dia be nka ny olona rehetrarehetra nanaraka anazy mba te ho hitany koa e be dia be fa Jesosy zakaiozy ny hitany aloha tamin'iny satria nanina nanana fanapahan-kevitra izy hoe iova ary voananana fanapahan-kevitra izy iova dia izy hoe izy Jesosy hoe midiny ianao fa ho avy any an-tranonao any io misy amintsika ave tiany Jesosy vangina androany ny fony hoe te hiditra ao an-tranonao Jesosy te hiditra tsehatra amin'ny fiainanao izy mety eza tahaka ny zakaiozy androany manontaniany Jesosy io fanamasinao mety misy zavatra ampatsiovana azy zao dia zao raha mbola adino nangataka anazy teny an-dalana na tany an-trano mitenena amiko amin'ity andro an'io ty mitenena mifanahiko ianao fanamasinao ary fantatra fa hiteny amiko ianao amin'ny alalan'ny mpanomponao zay ho avy eo androany ary zay teny eto dia ho raisiko ary tena vonina marina ve tsika hoe anatanteraka an'izany zay teny voalaza eo rehetrarehetra point par point ary mety mbola miteny manampy any anatin'ny fotsika ny fanamasina mitenena fanamasina hoe aoka ianao anampy any anatin'ny fonay ary anamarina izany teny zany ao anatinay iainanay zany tonga anay ho resy lahatra tsara anaisitra tanteraka izay rehetrarehetra tsy mety ao amin'ny fiainanay mety eza tahaka ny zakaiozy mandalo eto amin'ny trampokon'olona Jesosy aza velandalo zao fotoana zao aza vela ho very ny fotoananao manana fanapahan-kevitra amboary ny fonao hitsena anazy iain'ny feony androany ary hitsangantsika tompoko hivavaka Jesosy eo saotranao zay no ny fitiavanao apetraka tanteraka am-pelantananao ny teny rehetrarehetra zay ren'ny sofinay ary mino zahay vony zay Jesosy eo andray izany teny zany mino zay lazainao zahay vony zay andray ary anapa-kevitra andray fanapahan-kevitra fa iova ary anaraka hibanjinanao hatramin'ny farany tsy ala zay Jesosy raha tsy mahitanao an'io mitenena amin'ny fonay mitenena amin'ny fanahinay amen.
Ray aminaran'i Jesosy ny fitiavanao sy ny famindraponao ankasitrahanay ny fandaminanao ny zavatra rehetra miara-milahatra ny eo ny voninahitra araka ny teny napetraka teny ambava amin'ny mpanomponao dia mila miomana meloa tokoa zahay andre ny teny fiainana avy aminao ary ho tahaka ny fanaka tanymanga volavolaina ho amin'ny tanjon'ilay mpanefy azy tsy ho kivy na ho ketraka na tsy hanampaharetana eny tsy hametra-panotaninany amin'izay antony famolavolana fa manana antony mazava ianao ary antony tsara feno voninahitra zany miandry ny fisehoan'ny zanak'Andriamanitra zao tontolo zao ary misy fiovana tianao iainanay araka ny teny sy mivavaka teo tompo dia mbola aterina entana treanao ny etaentanay amin'ny titakarivo ty vangio ny fivorianay vangio ny fony tsiraray avy vangio izay iova ho tahaka anao mba ho isan'ny olona izay fantatrao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Mamerina ny fiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo teneny izay mety ho tandrify ianao na miakaviana miakavana dia teneny izy hoe tonga soa eto amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao hoe eto amin'ny vohitry ny velona mandrakizay hoe dia misy fahavelomana ho anao hoe amen. Daontsika itiaka mafitsara ho an-tompo dia manasa anao azo toerana ampitiavana sy ampifaliana. Jaona toko faefatra ny 7:20 dia zao nolazain'i Jesosy Andriamanitra dia fanahy. Nanomboka teo amin'io zavatra nytenenin'i Jesosy io dia mila mahay mitodika ny fotsika hijery izay rehetra tendenin'Andriamanitra sy lazain'Andriamanitra fa Andriamanitra rehefa miteny dia miteny ara-panahy. Ary zay mahatonga antsika androany nomen'Andriamanitra teny loha hevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe ny tena ao am-pon'Andriamanitra. Ny tena ao am-pon'Andriamanitra. Misy ny heverintsika, misy ny heverintsika fa ao am-pon'Andriamanitra. Fa rehefa miverina ao amin'ny tenitsika dia aseho amin'ny fanahy masina ny tena ao am-pon'Andriamanitra. Dia tsika hijery ny teboka voalohany fa maninona Andriamanitra manao fahagagana anankiray. Ny antony raha fantatsika efa mpanao fahagagana Andriamanitra ary efa mijery ny fiainantsika isika dia mangetaheta ihany koa mba hahita ny fisehoan'Andriamanitra mahagaga ary manantena ihany koa vita ny fivoriana mba ho isan'ny olona mandray fahagagana avy amin'Andriamanitra. Fa indraindray mandeha ny fotoana miodina ny taona indraindray tsy voaray ilay fahagagana satria misy fotsy mifankahita amin'ilay antony manetsika an'Andriamanitra hamotsitra ny fahaiza-manao ny mahagaga eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Misy fotoantsika mieritreritra hoe rehefa misy impossible eo amin'ny fiainantsika dia maneho miracle Andriamanitra. Marina izay. Fa maninona nefa Andriamanitra no haneo miracle eo amin'ilay impossible misy eo amin'ny fiainanao zao. Maninona misy fotoana toy ny mangatakandro Andriamanitra dia miandro fotoana ary ny fampahirezana dia mazava hoe ny fotoanan'Andriamanitra dia ny fotoana tsara indrindra. Oviana ary io fotoana tsara indrindra io. Misy ifandraisany amin'ny fahalalantsika ilay izy ary misy ifandraisany amin'ny fahatakarana ao anatintsika. Raha milaza hoe fahatakarana dia compréhension, zany hoe manomboka miazonao hoe ohatr'izao Andriamanitra sy ny ao am-pony. Ao amin'ny Luka toko 5:1-7 dia izao voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha fanizina tamin'i Jesosy ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihy Genesarety Jesosy ary nahita sambo kely roa nijanona teo atsisy ny farihy izy. Fa ny mpanarato kosa efa niala taminy ka nanasa ny aratony ary niditra tao amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona izy dia nangataka azy hiataka kely tamin'ny tany dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Rehefa toy isika io Luka toko 5 io dia maneho ny fomba nanehoan'i Jesosy ny fahaiza-manaony
mampitranga fahavokarana ao anatina toerana sy tranga miaina fahamainana. Tiatsika be zany. Eo amin'izay misy fahamainana mampisy fahavokaran'Andriamanitra. Zavatra nitranga teto rehefa riavana. Dia ozy izy ny Luka 5 vao manomboka. Raha ny fanizina tamin'i Jesosy ny vahoaka, tsy Petera ny resahany fa vahoaka. Avy eo Petera nandray mirakla, fa ny tena voalaza voalohany eo amin'ny Luka 5 tsy Petera fa vahoaka. Raha tsy nisy vahoaka ny fanizina feno be nangetaheta andre tenin'Andriamanitra, izay ilay voalaza ny tonton Fortunato hoe mangetaheta mialohan'ny ho tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny andrehan'Andriamanitra hiteny sy laza manokana an'izay tokony ho anao. Satria raha misy ny fatiantoka dia ny firavahan'ny fivoriana tsy nandraisanao teny manokana ho anao. Fa mino fandroany ariva andray teny manokana avokoa isika tsiraray avy. Raha tsy nisy vahoaka teo, tsy niditra tanaty sambo ny Petera akory Jesosy. Satria ny anton'le fidiranao amin'le sambo mba hiataka kely hitory teny ho an'le vahoaka. Raha tsy nisy vahoaka teo dia tsy nijanona Jesosy. Nangetaheta ny hainy tenin'Andriamanitra le vahoaka dia nijanona Jesosy. Tena kaikinao, inona ny nampijanona Jesosy hoe? Dia teneno izy, le vahoaka nangetaheta hoe. Misy Petera manatrika eto amin'ity takarivo ity, maina ny fiainany, foana ny sambony, tsy ny aina fahombiazana ny aratony, mafy le nitranga, natao ihany ny fiaretatory, fa tonga maraina tsisy vokatra. Dia zao, tsy Petera rery ny natongavan'i Jesosy teo, fa nisy vahoaka aloha, zay vao nampiasa amin'ny Petera hitoriana teny Jesosy, fa le vahoaka aloha vao Petera. Androany ariva, fantary ity prinsipa anankiray ao am-pon'Andriamanitra ity. Hikasika amin'ny fiainanao izy, misy vahoaka be dia be ao ambadika ao. Tian'Andriamanitra hita ny fikasihan'Andriamanitra ny fiainanao. Ny Luka 5 zany dia tsy Petera nahazo trondro be dia be, fa vahoaka nahazo fampianarana. Asan'Andriamanitra aloha. No ireo vahoaka be dia be te andre tenin'Andriamanitra dia niditra teo amin'ny fiainan'i Petera Jesosy. Raha tsy nisy ireo vahoaka ireo dia tsy niditra teo amin'ny Petera Jesosy. Sofa nisy le vahoaka ary miara-miasa ny fisiany Petera ho antsoina sy le vahoaka hitoriana teny. Raha nantsoin'Andriamanitra hoe manatrika eto amin'ity takarivo ity, azakivy fa manomana programan'Andriamanitra vahoaka marobe no andre tenim-pahasoavana avy amin'ny fampijoroan'Andriamanitra ny fiainanao sy ny fampiasan'Andriamanitra anao. Tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra. Napindrana samy Petera. Petera nantsoina sy ny vahoaka voakasika dia tsy azontsika sarahana. Amin'ity takarivo ity, enao nantsoina sy le vahoaka be dia be ho voakasika ao anatin'ny fiantsoan'Andriamanitra anao sy ny fikarakarany anao dia tsy azontsika sarahana. Misantsy analavitra fa ny hikasihan'Andriamanitra ny fiainanao dia misy tanjona hikasihana vahoaka marobe. Miova toetra, mahazaho izay rehetra mety hoirianao avy amin'ny tompo dia miomana ho amin'ny programan'Andriamanitra, fa le programan'Andriamanitra no mahatonga an'Andriamanitra tonga eo ampiasanao sy amonjy ianao. Samby tsy nisy ninninona no nampiasain'i Jesosy. Ary izany mahatonga antsika mahery amin'ity takarivo ity. Mety mahatsapy ianao hoe inona ny fanompona mba azoko atao fa tsisy ninninana eo amin'ny fiainana. Tsy afaka manome ninninana akory tsy misy zavatra haiko mety hiteny an'izay mihitsy ianao. Tahaka izaho mihitsy ny fijoroan'i Petera teto, fa zavatra nahavariana samby tsy naomby nampiasain'i Jesosy hampahomby ny asan'Andriamanitra. Izy zavatra tian'Andriamanitra ho sokafana sy ao aorianany teny mba hisokafany ao anatinao, fa tsy mila zavatra be dehibe Jesosy. Enao no ilainy mba hanokatra ny fonao, hanoloranao an'le fonao, fa zay tahan'ny fiainanao eo mety foana io afaka anaovana asan'Andriamanitra. Tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra. Samby tsisy ninninona raha tokony izy, tokony mba hoe samby misy expérience zany hoe samby efa nahitana fombiazatra efa niaina miracle. Zay Jesosy.
samby tsisy ilana azy iny rehefa andeha ho amidy iny mihitsy satria tsy nahitana vokatra hoetoeto fa hoasehako anao fa rehefa zano ampiasan'io a miova ny vokatra so dia omena ny tompo le izy fa afaka iovana iny vokatra alleloia ampindra aminazy moa zany satria rehefa nalainy le izy dia naverina fa tsy nentiny badabatainy raiky ny fotoana ministera hitanao ve zany zay omena ao an'Andriamanitra alainy ampiasainy dia averiny fenony averiko averiko zay omenao an'Andriamanitra idirany ampiasainy fenony dia averiny zavatra hitako aloha dia zao misy vahoaka aloha ao vao ianao ary rehefa voakasika ianao dia miverina mijery le vahoaka Andriamanitra Jaona 1:20 sy 2:12 tantaran'i Lazarosy mirakla isan'ny ngeza be teo amin'ny fiainana amin'ny Jesosy teo amin'ny ministeran'i Jesosy ary tena mirakla ngeza be teo amin'ny fiainan'i Maria sy Marta dia nananganan'i Jesosy an'i Lazarosy tamin'ny maty nampiavaka an'i Lazarosy natsangana tamin'ny maty mihoatra n'ireo izay maty natsangana dia Lazarosy efa nalevina eo ny tena ngeza be efa nalevina ny fasany efa nakatona zanaka vaviny Jairo maty vao eo be dia be ny afaka hiteny hoe mety sendra na koma izy na ny olona mantsy rehefa tratra ny koma dia afaka tany hoe koma sava dia tsy afaka mamaly tsoy satria eo voa koma mety ho izay ny eritreretina hoe mety torana vetivety izy dia le nijanona kely le fofa mifandehany reny miverina amin'ny tempo azy ao aorianan'izay tazia Jesosy hoe ho avy eo Lazarosy dia hitantsika hoe zay fo mbola amin'ny tempo anaty fasana zany fa ny an'ity lehilahy ity efa maty tanteraka nandrandrasana fa tsy nitsangana driblena ny famonosana azy malagasy moa tsy zareo reo tia ny lamba avy any fianakaviany any avany anany dia modela be satria so dia mba tonga e Jesosy tiako zahazavaina aminao mihitsy le izy fa tsy tonga Jesosy matoa Jesosy tsy tonga amin'ny fotoananao ho avy izy amin'ny fotoanany rasaloha vetivety matoa izy tsy tonga amin'ny fotoananao tia le valany tsy hoe tsy ho avy izy ho avy any izy fa tsy amin'ny fotoananao fa amin'ny fotoanany ary rehefa samy lanjaina nenao sy ny azy incomparable nenazy ny tsara indrindra dia androany misy valany fa maninona Andriamanitra ny andry an'i Lazarosy ho faty sy ho alevina vao nanome taopany Jesosy hoe mandehana amin'izay sotra amin'ny valiny Jaona 2:12 amin'ny anaran'i Jesosy Jaona 2:12 vakina amin'ny anaran'ny Tompo ary ny vahoaka betsaka tamin'ny jiosy nahalala fa teo Jesosy dia tonga teo ry zareo nefa tsy no Jesosy ihany fa mba ahitany Lazarosy koa ilay natsangany tamin'ny maty 19 fa niendry hahafaty an'i Lazarosy koa ny loham-pisorona 20 satria io Lazarosy natsangana tamin'ny maty io nahatonga ny maro niala tamin'ny jiosy ka nino an'i Jesosy ilaza aminao zavatra anankiray vetivety kely raha nipetraka tany amin'ny dezera ary Lazarosy ka tsisy mponina manodidina dia nalevina somatsara dia any an-danitra miona fa satria nipetraka tao Betania tanàna be olona toy izy Andriamanitra hoe ho atao le mirakla satria isy olona be dia be tiako kasihana tenenina akaikinao tianao ho atao ve le mirakla hoe antany ohatr'izay izy misaintsaina olona be dia be hoe raha ny sitrany Lazarosy fony izy vao narary izaka ny nahery fiza nitaiza azy tao sy nikarakara azy tao reto Maria sy Marta dia nitsangana mihitsy hoe evangelista zay andro fa raha vao hosoran'Andriamanitra miandry ny antso an'olo teny ho pastera mihitsy zay satria nahita vavolombelona teo amin'ny fiainany fa raha mivoaka ny trano Maria sy Marta mitantara hoe Lazarosy narary mafy be mihitsy dia sitrany tozo ny olona hoe inona nazo azy nikohaka tia misy an'le nakohaka na anona ty mihaino ve tsika ho amaivan'ny olona le fahagagana fa rehefa mivoaka amin'ny fasany Lazarosy nanao ohatr'izao tsisy sanana maivana fa samy mitsoka daholy ary rehefa raikitra ny invitation ny ampitsoniny nitazana daholo hoe tena ninana ve tena mitsofoka ve le sakafo tsy mivoaka any ambany fotsiny ve sao dia matoto sao dia zambi fozy Jesosy le nasitrika mihitsy io avoaka io ka ary le maty mihitsy
io natsangana io le impossible mihitsiny natao possible teny Jeremarisy Marty izy ozy izy Jesosy azoko verika hoe merci nanaiko fitaovana fa jereo anie ny olona rehetra resy lahatra taoriana nanekenao an'le fitondrà n'Andriamanitra. Jaona toko faraiky amby folo andimy fa efatra amby efapolo ka hatramin'ny fa dimy amby efapolo 44-45 amin'ny Jean 11 naran'i Jesosy teny voaka amin'ny matiny izy fepaty ny tanany sy ny tongony. Mino zao fa nanao zao Lazarosy hoe maika nitsoka daholo ny olona. Andiny fa dimy amby efapolo ho Jesosy tamin'ny olona vao izy velao andeha ary maro tamin'ny Jiosy avereny hoe maro tamin'ny Jiosy dia ireo nankeo tamin'ny Maria nahita ny zavatra nataon'i Jesosy no nino azy. Ny tena marina zany ny Jaona toko faraiky amby folo tsy hoe Jesosy nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty fa Jesosy nanao mirakla ampin'ny Jiosy maro tao Betania. Ty misy ireo marika anankiray amin'ny andininy fahafolo tamin'ilay Jaona 12:10 fa niendry hahafaty an'i Lazarosy koa ny lohany mpisorona. Mpisorona ve ianao dia maniry ahita olona maty? Mihaino ve tsika? Mpisorona ianao no antenain'ny olona ao amin'ny tanàna hoe ianao ny olona masina indrindra ao nefa ny zavatra santsainao dia ndao vonoiny ry. Tonga avy any Jesosy neny Jesosy ndao avoaka ry le maty indray. Misy zavatra samy hafa be zany. Neny le mpisorona velona tokony ho vonoina, neny Jesosy maty ny tokony velomina. Tena nahitana fa tsisy fanamasina intsony ny mpisorona tao amin'ny Jesosy amin'ny fanamasina. Tandremo zany sao dia manao lompisorona. Lompisorona tsy manana fanamasina intsony. Maniry ny hafa, mahiry ny ahita ny hafa ho faty. Fa neny Jesosy na ny efa maty ary mbola iriny ho avoaka ho velona. Ny fanirian'Andriamanitra ho am-panota famonjena. Tandremo sao dia maniry zavatra hafa ianao ho am-panota sy ny ratsy fanahy sy ny méchant. Jaona toko faefatra ny andininy fa 30 dia dinganiny amin'ny andininy fa 7:30 teo le vehivavy Samaritana nanana problema be dehibe izy satria zay lehilahy rehetra niaraka taminy dia tsy nahomby. Raha lehilahy voalohany dia mety le lehilahy faoty dia zay le sepa mafaoty le lehilahy problème. Tamin'ilay faharoa reny lehilahy reny mihitsy ny problème. Tany amin'ny fahatelo nanomboka todika amin'izay ny olona sao dia nareo ny problème. Hitanareo amin'izay le mandiny tena. Raha olona anankiray no miemettre remarque momba anao mety ho tia izy mety tsy ho tia. Fa raha olona folo mitovy le remarque nefa le olona folo tsy mifampiresaka mandiny tena. Mandiny tena fa sao dia ao aminao misy zavatra tokony amboarina fa tsy ny olona no tsy mahay miresaka na tsy mahay miteny. Ty vehivavy ty nanana problema na fitiavana, nanana problema na tokantrano, nanana problema na ho avy dia nijanona teo Jesosy. Ninona ny mpijanona an' Jesosy teo amin'ny lavaka fahatsakana io satria ny cible Samaria, tanàna sy faritra. Vakiko amin'ny laran'i Jesosy dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy. Ny 7:30 maro avereny hoe maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna zany no nino an' Jesosy no filazandra vehivavy zay nanambara hoe lazainy tamiko avokoa zay rehetra nataoko. Marika toko 5 nisy lehilahy anankiray demoniaka teo Gadarena. Tena fanainiany Jesosy ny lalovana le toerana mampatahotra misy an'io lehilahy zay tsy voafehy io intsony. Araky ny tantara asiana chaîne izy fa tonga dia fahany. Zany hoe na ny devoly koa raha afaka misandoka mamaha chaîne. Mihaino ve tsika? Ny vo no amantarana ny azo. Marika toko 5:20 ka hatramin'ny 20 minaran'i Jesosy. Ary rehefa iondrana tao an-tsambo kely Jesosy dia nangataka tamin'ilay demoniaka mba hanaraka azy satria efa sitrana. Fa tsy navelan'i Jesosy izy fa hoy Jesosy taminy modia any an-tranonao any amin'ny havanao lazao aminy zay zavatra lehibe nataon'ny tompo taminao sy ny namin-drano fo taminao dia nandeha io lehilahy délivré io nitory tany Décapolis zany zavatra lehibe fa nataon'i Jesosy taminy ka dia gaga ny olona rehetra. Avereny hoe rehetra. Ny dikany hoe Décapolis tanàna 10 mitambatra.
averiko re raha ponina tany amin'ny désert ty lehilahy tya dia mety délivren Jesosy ihany tsy mandaa fa teto angana be ny décision an Jesosy satria misy programa nomanina ho amin'ny fanafahana n'ity lehilahy ty fa misy tanàna folo miandry ny vavolombelon'ity lehilahy tya ao ambadika ao. Point faharoa, inona ny tena ao am-pon'Andriamanitra rehefa mahatsapitsika hoe ty misy problème le teo hoe ahoana no afan'Andriamanitra mamototra fahagagana retsika anisany antony anankiray satria misy olona be deabe ao ambadika ao tian'Andriamanitra kasihana zany hoe mitaizantsika Andriamanitra tsy isaina antsika fa isaina ny hafa. Tena kaikinao mianatra tsy misaina anao hoe fa misaina ny hafa hoe. Eto amin'ity faharoa ty indray mampianatra Andriamanitra hoe inona ny tena olana mba hahafahanao miombo-po amin'Andriamanitra fa tsy tondra n'le heverinao fa andray le tena ao am-pony. Ohatra anatina tokantrano anankiray dia bolety roa tsisy an'izany eo aminay fa tantara fotsiny ataoko sao dia mijerijery eo nareo fa tsy eo aminay fa milamina tsara. Dia nalain' le lehilahy daholo le bolety anankiroa tonga dia misafolina be le vehivavy. Dia ty ilaza aminao le bolety tsy navela faux problème fa ny tena problème mila resahana izy mivady. Ohatr'izay mihitsy le tokony tandremana sao dia faux problème no entiny eo amin'ny tompo fa le tena vrai problème ho dinao tsy fantatra. Manomboka androany mahita fa mamanga ny fanamasina atonga antsika hanina discernement amantatra tsara hoe tompo ao anaty zavatra ity inona le tena banga eo amin'ny fiainako tianao anairana fa za ohatra misisika amin'le heveriko fa banga nefa manaraka izany rehefa miditra ao amin'le zavatra teneninao. Jaona toko 5 ny 1 sy ny 7 aminaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravony jiosy. Andro inona moa ny andro firavoravona andro fety. Ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy fariany Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda misy fialofana 5. Taony nandriny mararomaro ny jamba mandringa ny matila miandry ny fiatsehan'ny rano. Reo le tsy afaka manao fety satria tsy hita izay antony anaovana fety nefa ny tena marary. Taovatra maheno tsara tsika. Aiza ny fety? Ao amin'ny tempoly. Fa maninona ny manao fety satria ao amin'ny tempoly Andriamanitra. Rehefa tonga Jesosy dia tsy tao amin'ny tempoly intsony Andriamanitra fa tao amin'ny Jesosy. Zany hoe io tempoly anaovana fety io zany tempoly tsisy Andriamanitra. Fa ny olona rehetra resy lahatra fa ao Andriamanitra. Ka le izy zany tsy le fandraisan-dahatra mihitsy hoe tena hoe zaminy fa ao izy tsy voatery. Teto ny jiosy faly andeha any amin'le tempoly nieritreritra fa ao Andriamanitra. Nefa le Andriamanitra eritreretiny fa ao mbola tsy ao fa mbola eny an-dalana. Io Jesosy io andeha ho any. Ary rehefa tonga teo Jerosalema Jesosy tsy tany amin'ny tempoly izy fa nakany Betesda. Satria ao amin'ny tempoly olona salama vonona hifety fa tao Betesda olona voailika miandro sitranina tsy manana raison anaovana fety. Ny ao am-pony Jesosy aleo mbola tsy manomboka aloha fety raha tsy afaka daholo ny daholo be. Aza mieritreritra mihitsy zany ianao hoe ry anina sy ry anina sy ry anina efa nahazo valimbavaka daholo. Any zany zao ny tompo miaraka amin'ny valimbavaka sy ry zareo. Ya, mety any tokoa ny tompo fa ty ilaza aminao miaraka aminao eo amin'le fotoana mbola endrasanao an'izay tokony ho anjara tokony anao koa ny Andriamanitra ao. Teto tsy tonga dia tany amin'le fety nandehanan'i Jesosy firavoravona tao amin'ny tempoly. Zany hoe ny fanatrehan'Andriamanitra zany tsy tao amin'le tempoly misy firavoravona. Tao zany efa dansa fa tena ahoana le tu any Valérie lareo kosa tsy efa tena Jehova we isareo telo Jehova Jesosy amin'io mbola vohitra ny Jerosalema. Inona zany dika le ikika be ao? Ikika amin'apa. Satria ay zany le tempoly anaovana fety tempoly tsisy Andriamanitra. Ny vrai problème
tsy izay tsy misy eo amin'ny fiainanao fa raha sanatria tsisy présence ny fiainanao. Ny olana teto tsy le tempoly fa le Andriamanitra prévu ao amin'ilay tempoly tsy ao izy. Dia nefa le fety ande ho anazy dia tsy ansaintsaina hoe le fety ho an'Andriamanitra fa ny sain'Andriamanitra any amin'ny marary tsy afaka manao fety. Raha mangiry firy ianao manatrika eto te hilaza aminao mijery anao Jesosy, misaina anao izy, te hitanao afaka izy, te hitanao mba hifaly tahaka an'ireo izay nijoro vavolombelona hoe tona mbavaka ny zanako za tsy mitondra mbavakolo kafa. Fa manomboka androany izy mitondra mbavakolo fa be dia be amin'izay ka efa nidiridirika tsara izy teo ka. Alleloia. Ka ny anazy kosa efa mavovaliko dia mba ny hafa amin'izay zao. Fa le namaliny anazy amaliny anao ary amaly anao. Asehon'Andriamanitra ny sisisy io foana le vavaka fa mivaly ane io e. Amen. Teto ny porofon'Andriamanitra mihitsy ny ao am-pony. Ny ao am-pony tsy miara mifaly nefa misy ary mbola marary sy manaintaina. Tokony reglena daholo aloha zany vao atao fety. Luka 5. Rehefa tonga teo amin'ny fiainan'i Petera Jesosy, sambo no hitan'i Jesosy. Sambo tsy nisy ninninina zay ny hitan'ny olona fa tena marina. Sambo tsy nisy Jesosy. Ny tena problema amin'ny Petera ry havana tsy hoe tsy nisy trondro ny sambony fa mbola tsy nisy Jesosy ny sambony. Androany hariva averenao miloniny tsara ny anaty fonao aza mitondra hoe Andriamanitra tsisy vola amin'ny paosiko. Toy izy Andriamanitra ny tena problema tsisy anahy mihitsy ny fiainanao. Nanokatra tsena tsisy client ny tsenako. Toy izy Andriamanitra tsy hoe tsena tsisy client fa tsena tsisy Jesosy. Asio Jesosy ny fiainanao zay rehetra mahakasika anao. Aza mieritreritra mihitsy ny anao zavatra tsy misy an'Andriamanitra. Dao tsika isaina le. Ina moa ny asandry Petera? Mpanarato. Ary mety izy namorona le zanaka mpanarato. Mety ho fantany napetraka. Hatramin'izay nanaratova nahazo trondro ve izy? Omena lalina hiteny ane ianao amaly. Nahazo. Inoko fa zay no nampazoto azy. Anarato isakal. Io zavatra ataonao io rehefa tsy asianao Jesosy mety ane io amina fotoana anankiray zay. Ary le fotoana anankiray zay Andriamanitra midina amin'izay miteny hoe vitsy zay ny ampy zay ny fotoana ny lanina tsisy anahy aloha amin'izay hiditra mba hisy anahy amin'izay fiainanao. Dia vao miarany Jesosy dia tonga dia makany amin'ny Jesosy ny trondro aloha. Tsy haiko raha. Ianao mety hoe za pastera ambinina trondro andao jerentsika ary. Fa vao voaka etsinao vao mivadika dia tsy hita daholo ny trondro atao amin'ny paosiny riatsy. Anaporofon'Andriamanitra fa tsy avy aminao le izy fa avy aminy. Vao niala tany Jesosy hoe andeha ho amin'ny Petera satria izy vahoaka ho kasiana. Niala tany ampovoan'ny rano ny ranomasina fa nakany amin'ny plazy hitsena hoe tonga mpamorona, tonga. Tonga dia liana hijery an'i Jesosy. Ka raha ianao tsy mba liana hijery an'i Jesosy dia reso ny trondro ianao. Ny trondro ary mba misaina hoe ino ny mpamorona fa mandalo. Vao tonga amin'izay Jesosy, vao pirofo fa raha vao tsy misy azy ny fiainanao. Tsy makay izy io. Ary matoa ohatry ny tsy mandeha zay io. Akaiky eo zay ny tompo. Satria tiany ianao. Raha mandeha be mantsy le sambo, mandeha be ny trondro, miditra ny vola. Na Jesosy ara tsy nisy irika hidirina satria feno trondro ny sambo. Mety vava no azony hoe hono azafady Ramsey. Mety afaka mba mety sambo kely ve? Tsy hitanao ve rangaty efa feno ny sambo Tsy fantany fa mpamonjy miresaka aminy eo. Ren'le sambo tsisy nininy reny antanina fa rety efa feno hoe. So dia vidy tilapiala ianao fa zany zao misy eto. Raha sare sakafo anao ataonao amin'i Jesosy. Toy izy Jesosy ry anjely. Tsoro daholo Mikael, Gabriel sy miafara miel rehetra.
mialo avalalina fa hitory amin'ny vahoaka maro dia kasika amin'ny fiainan'i Petera. Voaray. Zavatra hitako nisany rôlany anjely mandroaka. Zay moa tokony Andriamanitra miteny hoe ary irahako ny anjely ka androaka ny Kananita. Ka hitako ny zavatra nataon'ny anjely voalohany teto, ndroany zareo daholo ny trondro aloha. Amin'izay fotoan'izay afaka miatrika tsara an' Jesosy Petera. Fantatrao ve ny alehibe ny fitiavan'i Jesosy ianao? Aleon'i Jesosy foana ny zavatra rehetra mba hitanao azy. Satria le foana ny zavatra rehetra tsy maintsy hitranga ihany fa ny lanitra sy ny tany mbola tsy maintsy hofoanana fa ny tenin'Andriamanitra ny hijanona farany eo. Ka raha vao tsy mahay mijery ny tenin'Andriamanitra ianao fa badeniny zavatra rehetra dia ho diso ny mandrakizay. Ohatran'ilay zavatra rehetra tsy mety mitranga ane, le zavatra rehetra tsy maintsy ho rave. Jesosy rery nitoky fototra ivony zavatra rehetra. Alleluia. Ny olona Petera teto tsy hoe tsisy trondro ny sambony fa tsisy Jesosy. Fa vao teo Jesosy ohatran'ny hoe soso zany ny zavatra rehetra. Ny andininy fafito amin'ny Luka toko 5 ireo marika kely anankiray rehefa ao anaty sambonao Jesosy. Luka 5:7 aminaran'i Jesosy. Ary Petera nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa hoe zala avy fa mbola tsisy ohatran'ity zany ka trondro. Ary avy izy ireny dia mifenono ny sambo kely anankiroa. Araton'ny Petera anankiray teo dia mahazaka mameno sambo anankiroa. Zany ka toetra. Petera io zany rehefa mandeha mividy filet dia manontany ohatrinona filet? Le izy tsy hoe filet na enombo fa filet azahoana trondro sao dia mifandiso. Tandray mantsy ny olona mividy hena mifandiso. Dia ahoana kapasiteany io? Dia miteny le mpivarotra zany hoe hitan'ny patron zany ty, fantarao izy mividy zany. Hitan'ny patron zany ty filet ty tsara be mihitsy sady tsy mora tapaka fa rehefa io ny ampiasainao. Ohatran'ny hoe nengezany ny sambonao. Ny samboko ny kapasiteany mety eo amin'ny 300 kg eo. Ty filet ty patron mahazaka 250. Toy izy Petera tsy ampy anazy zany. Kenao reny te fa 300. Meo filet mahazaka 600 kg. Atao ina 600 kg ko ny sambonao ary anakiraiko. Toy izy Petera tsy mahanarery le izy ka. Fa manana mpiara-miasa atao hoe John sy André. Tonga dia mitsangan'Andriamanitra amin'ny seza fiandrianana. Maninona? Mividividy filet tsy ho anao fa ho anao sy ny namanao? Tiako zany fo zany hozy Andriamanitra. Tonga amin'izay le fahafenon'le trondro feno trondro tena zany ny tena hoe feno hoe mihina fa faly be ry zareo. Tena hoe ile tena faly. Azareo hoe manino? Qui n'avait jamais péché, qui n'avait jamais péché. Oye, faly be daholo hoe. Ditanao loatra le milalao amin'le ho an'izay efa tany milanezy. Le milalao ino ty? Boule de neige dia le fampitoraka fa tena trondro ny ino le izy tena hoe fifaliana zany. Tiako azonao kely ambiance. Tena hoe wow. Inona no man'ny devoly? Ale teo io sambo io. Raha vao misy fahabetsahana avy amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia te handetika anao ny devoly. Fozy izy Jesosy nitsangana. Raha mbola eto dia tsy miletika eo. Luka toko 9:7 aminaran'i Jesosy. Ary noho nandeha ny sambo kely dia azo ny toromaso Jesosy. Ary nisy tafio-drivotra nidina tamin'ny farihy. Nila ho feno rano ny sambo ary saika nahita loza ry zareo. Lasa indray tratra ny tempête teny ampovoan'ny rano indray. Tonga avy andray le devoly aletika. Devoly zany tsy mahay afa-tsy zay aletika. Le feno teo ho aletika. Le tsy nahazo nininina ho aletika. Reto na matory ary Jesosy eo an-tsambonao dia tsy miletika ny sambonao. Tsy midiky zany hoe velao izy atory à quel point force ny fanatrehany. Vao foaziny Jesosy toy izy Jesosy raha eto tsy miletika io. Tsy maheno tiaka ho an'Andriamanitra. Za mahita fa misy fahatongavan-tsaina tonga ao anatin'ny fotsika. Tsy mahasoa antsika io mandeha tsisy Jesosy na tsy miaraka amin'ny Jesosy io. Po manaraka tsy tokony hitoditodika ianao na herikerika fa zay fiainana nomen'Andriamanitra anao
dia tokony mahafaly ianao no mifantoka eo sy mikarakara an'io. Zay mahatonga antsika tsy mandany fotoana amin'ny resaka fiainan'olona, fa mandany fotoana mivavaka amin'ny resaka amin'ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Ary raha misy zavatra antsika tsy mandeha amin'ny fiainan'ny hafa dia hoentsika sujet de prière koa mba hahita fiadahana koa ny hafa. Matthieu 7:1-20 anaran'i Jesosy. Hoy ilay vehivavy narary nandritra ny 12 taona antsidra anankapony. Dika teny fotra dia manambara hoe niverina tao amin'ny tena n'ity vehivavy ity, nefa le tenan'io vatana marary tsy mety sitrana mampijaly azy sy mampahory azy. Fotsy izy le vehivavy hiverina tsara ato amiko aloha hifantoka, fa raha za tsy mifantoka amin'ny fiainako tsisy hifantoka amin'ny fiainako zany. Tsy miandry olona hitaona ho any amin'i Jesosy, fa za no hitaona ny tenako hiaona amin'izay Jesosy reko fa mahavita ny fiainako. Raha vao tsy miverina tsara ianao amin'io fiainanao io, tsy afaka hanomboka Andriamanitra. Tsy mampanina mety mafy be ilay izy hoe pastera tsisy hojerenana e. Ya, tsisy hojerena io, fa rehefa hoentinao amin'i Jesosy io misy hojerena. Jesosy mivaha olana tonga n'le tsisy hojerena eo amin'ny fiainanao ho lasa misy hojerena. Luka 7:7-7:20 Amin'aran'i Jesosy, ary raha nody ny sain'le zanak'adaly dia hoy izy, indrisy maro ny olona karamainy raiko aman-kanina, raiko manan-kanina be dehibe. Za kosa ity maty mosary e, tena iainga dia ody any amin'ny raiko dia manao aminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao arangava nampiasa ary tsy maninona fa rehefa mikaly dia mety e. Niverina na ihany koa hoe naveriny ity lehilahy ity tao aminy ny sainy. Fa lasezany sainy tavela tany amin'le hoe manao zay tiana, tsisy mpanara-maso, an'le fiainana tsisy disipline, lavitra ray aman-dreny, lasa tany ny sainy. Rehefa tena nandinika izy ohatrany tsisy avenir kay le tsy mifantoka amin'ny fiainany. Zay no nanjo azy teto. Fa vao miverina ny sainy, vao nody ny sainy, dia sady tonga sainy izy, ny tonga tao aminy hoe aloha hiverina. Ary rehefa miverina izy dia ny ray sy ny rainy soamantsara. Amin'ny Luka 5 le tantaran'i Jesosy Petera, reo marika ngezabe anankiray, fa rehefa vita ny alina ka tsy nahazo trondro na dia ray aza le sambo anankiroa, dia ozy ny tantara hoe napetraka teo amin'ny seranatsambo le sambo, napirimina sy natady, navoaka ny arato dia ny sasana, dia nivoaka ny mpanarato, dika le mivoaka dia hoe ampy izay. Fa Petera rehefa tonga teo Jesosy, Petera tsy tany ivelan'ny sambony, fa Petera niverina tao amin'ny sambony. Nefa sambo nahitana fahoriana, sambo nahitana échec, sambo ampatsiaro anao fa ny ray alina ianao nanjony fa tsy nahazo na ohatry niny azy. Sambo mampatsiaro azy ny pasehany hoe be dehibe ny zavatra tsy nandeha tamin'ny loany, fa zao niverina izy dia ny saina hoe raha zao ny fiainako dia inona ny azoko atao, fa tsy maintsy io fiainako, tsy maintsy atrehako ny fiainako. Dia izy le miverina teo amin'le sambo ny tonga Jesosy, ary zay sambo nisy mpanarato no nidiran'i Jesosy. Raha samy miala tamin'le sambo zany reo mpanarato reo, dia tsisy sambo afaka nidiran'i Jesosy, satria toy ny mpangalatra zay miditra eo amina trantion ny tompony. Nefa fatatsika tsara fa Jesosy tsy mpangalatra, le anankiray ny mpangalatra. Inona ny lesona? Raha tsy verenanao tsara ny fiainanao ka ifantohanao, tsy hiditra eo Jesosy hanampy anao. Tianao ve Jesosy hanampy anao? Miverena tsara fotsiny eo amin'izay misy anao. Aza misaina sambon'olona any ambadika any, tsy sambon'olona mety aminao, fa sambonao hidiran'i Jesosy. Tsy mahenteaka ao an'Andriamanitra. Problemana fifantohana le izy. Tsy mahazo mitoditodika ianao mitsiriritra fiainan'ny hafa. Le Andriamanitra namaly reny olona reny afaka mamangy ianao fa tsy depara amin'ireny nataony tamin'ny fiainan'ny hafa, fa depara eo aminao. Ka izy ne paster le depara eo amintsika ohatran'ny tena tsisy raisiny. Ny depara eo aminao tsisy raisina. Genesis 1 foana, maizina, tsisy endrika ny tany, ohatr' zany ka fiainanao. Maizina, tsirotsiko zao mbola mifankahitako, tsy maizina zany ny fiainanao. Foana, tsy mitanjaka ianao fa raha zany efa nasiany ambassadeur lambahoany.
misy endrika mahita fa oatra mba misosa tsara dolo ny volona dia zay mba sisa eo arany misy antenaina zany ianao niainga tamin'izany Andriamanitra ny teny hoe misy mazava to dia nasiny mazava aoka hivoaka avy ao anaty rano ny tany ny tsy ampy zany le Andriamanitra teny mamoaka n'le zavatra miafina efa vonina ao anatinao fa tsy hitanao satria baden'ny pression sy ny zavatra be dehibe mety mitrangy ianao tena kaikinao raha tsy mahita nininina ianao hoe tsy midika zany hoe tsisy nininina hoe fa vao miteny eo Andriamanitra hoe dia mamoaka zavatra tsara avy ao anatinao izy hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Inona le vision nomen'Andriamanitra tamin'ny prisement tamin'ny samedi? Tsy misy azo manana vision anidiny zany. Vision any azo zany lehibe indrindra ialofa ny vorona rehetra. Ary rehefa mijoalajoala ny avoko dia ho tazan'ny firenena rehetra ny avo ny fisandratako. Zany hoe azo midoroboka be fa azo tsy mihetsika. Tsisy azo anankiray amin'izany hoe zany re androany anidina tsisy an'izany. Fa Andriamanitra rery no misaina hoe ty azo tia ho volosako ho avoakako le cœur ao anatin'ilay izy ho rangitiko tsara dia ho ataoko flèche fa izy tsy manidina iny vo avotsotra iny tonga dia manidina. Ary fantatra hoe vision an'Andriamanitra manidina mihoatra noho ny aigle. Nefa ianao azo ianao tsara ianao azo nefa tian'Andriamanitra ampiasaina amina vitesse manidina mihoatra noho ny aigle. Misy azo zao mitsirire hoe sambatra re ny aigle re manidina nefa Andriamanitra miteny raha ampiasaiko eo ianao manidina mihoatra noho iny. Raha zay ianao miaino vision avy amin'Andriamanitra fa tsy badenao vision zay mety ho mahatapona anao hoe za zany raha ny tiako dia za zany te olona manan-karena be dia malaza be dia bogosy be dia salama be dia jery Andriamanitra zay ve vision anao atreo ve mbola mana vision lavitra be anao zany rehefa hifantohanao ny fiainanao iarahanao amin'Andriamanitra. Misy olona zany tian'Andriamanitra tena hanokana fotoana mba handinika hoe fa za ty moa avy aiza dia ho aiza dia zao mivaliny avy amin'Andriamanitra ianao ary iverinao amin'Andriamanitra dia ny entran'izay tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra ianao. Alleluia. Tena kaikinao misy programma ho anao hoe ao am-pon'Andriamanitra hoe tena mitsotra anao marina fa io programma n'Andriamanitra ho anao io anampy be dehibe anao tsy hanota. Raha fantatra hoe ohatr' izao ny ilan'Andriamanitra anao dia mifantoka amin'iny ianao dia na ianao ary tsy anam-potoana hanotana. Hainareo mahatonga le fahotana be dehibe tsisy ataony olona. Mitsodrano mba hisy atao ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta makabahana mihitsy azy aoka ianao karaza zanak'Andriamanitra tsy le fo maraina dia alleloia. Vo 2 minitra ve zay ela koa izy zany. Sokafo an' Jesosy ny fonao atombotra ny fotoana akaiky ny andro. Misy zavatra tokony ho atao, misy zavatra tokony ho vitaina, misy fivana tokony hazakazahana, misy vision tian'Andriamanitra ho voarainao mba hahafahanao mihazakazaka tsy hanam-potoana hanota sainao tsintsinina ny andavanandro mpiainanao. Zay mahatonga ny ankizy sy ny tanora mila mianatra. Zay mahatonga ny olon-dehibe mila miasa. Ary misy olona sady mianatra miasa za koa mbola zavatra hafa koa. Sady mianatra miasa mampianatra za koa mbola zavatra hafa. Ianao eo amin'ilay mianatra dia efa mianatra androany misy olona sady mianatra izy avy eo izy miasa avy eo izy mampiasa olona avy eo izy mampianatra. So dia mba fotoana omena fotoana zao tokony omena an' Jesosy ny contrôle amin'ny fiainanao. Misy olona zao tena tsy manam-po mihitsy hoe ho tahaka ny ahoana ny ampiasan'Andriamanitra azy. Na ianao ary hitsahatra amin'ny fomba fampiasan'Andriamanitra anao any amin'ilay tsy eritreretinao. Aza miziriziry eo amin'ilay programma tianao avy eo Andriamanitra hitondra sy hitarika anao any amin'ilay programma tena avy aminy.
fa tsy andiso fanantenananao le avy amin' Jesosy. Ary mino fa amin'ity taona ity isokatra ny anjarany tsiraray avy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy. Manaitra Andriamanitra. Manaitra Andriamanitra mba tsy le heverintsika fa teny hiverintsika araka le tenin' Jesosy hoe fa Andriamanitra dia fanahy. Fitiniko fa manina Andriamanitra nao mirakla ngezabe anankiray misy vahoaka ao ambadika eo. Tiany ianao a? Oui. Lazarosy ny tiany e. Fa tsy tonga Jesosy anasitrana ny Lazarosy manjary Marisy Marta fotsiny no lasa ny tombo finoana tao satria cible an' Jesosy tsy Marisy Marta efa ao fa le jiosy be deaibe izay naneso ao Marisy Marta. Le vavaka natao Marisy Marta Andriamanitra reo mpanenjika anay ireo. Iny Jesosy fa maly vavaka. Valeko amin'izay ny vavaka mpanenjika. Tompo sitrano i Lazarosy. Le fanasitrana Lazarosy tsy manakana le valim-bavaka tsy kasina le mpanenjika. Ka raha vao eto manontany anao eto dia fantatra fa ho diso ny famalinao ka izay mahatonga tsoany aminao mihitsy aloha. Izany Andriamanitra ke mandreny etaetanao rehetra. Vao nitsanga ny Lazarosy sady faly izy miravavy fa very ny ranadà. Tonga avy any le mpanenjika le tena le tatasika zokony reny mihitsiny. Azonao izy zany? Aoka tsy sarin'olona tonga ny ao anatinao fa io vignolina iny. Tonga avy any izy dia zao no teneniny. Zao retsy tena misy Andriamanitra. Fona aminareo kiza fa tena le tatasika zokony be nataoko hatramin'izay reny ke tsy marina fa ny anareo marina. Titsika hoeny mihitsy so zany Andriamanitra raisiko amin'ny amen sy ny aleluia sy ny hosana zany teny zany. Fa le laliny re tsy titsika. Ny titsika zany sitrany Lazarosy ampangeno mpanenjika. Toetra mahita ny Jesosy miteny hoe tinona koa ny ordre manaraka. Misy mihaino ve o? Hozy Jesosy, reko ny vesatra ao anatin'ny fonao. Mitsangana ikarakaranao. Fa aza toerina le fitondrako anao. Fa na tsy takatry ny sainao azy sady avoakako Lazarosy faly sa tsy faly. Tena ohatr' izany fifaliana. Voaka Lazarosy. Voaka Lazarosy. Voalohany hoy Jesosy, ho avoakako Lazarosy velona soa matsara izy faly sa tsy faly. Ho kasiako be tany iray manontolo tonga dia to-pifoazana faly sa tsy faly. Reo olona be dia be nanenjika nanao taim-bava tatasika zokiny rehetra tonga dia lasa manao cellule de prière aminareo Marisy Marta faly sa tsy faly. Raha mba nahenao an'izany melo izy miravavy mino hafa zao ny teneny Lazarosy tsy maninona maty ary alafa voatsanga rehefa avy. Manentaina tsy manino zany Lazarosy. Miala ino zany sa mbola vao mikoaka. Anafotoan'olona eo. Toy izy Andriamanitra hoe Andriamanitra ny zava-miafina. Marina fa tia sekrenao fa za Andriamanitra tia manafina. Fa ny fiafarahany io kosa hozy Jesosy, za no tompony teny farany. Hozy Jesosy, za no tompo, za no teny, za no farany, za no tompony teny farany. Alleluia! Zany Jesosy zany. Sady manangana izy ny fananganana ny manome fiainana izy ny fiainana mizara fiainana mandrakizay izy koa fiainana mandrakizay voa ny vavahady izy koa le vavahady. Manana ny antsika manana an' Jesosy reta. Faharoa izy ny tompo ny tena problème tsy kofra tsisy vola fa kofra tsisy Jesosy. Mba afaka pastera voatra ny tena efa nisokatra ny épicerie voatra ny tena tsisy kila. Tsy épicerie tsisy kila ny problème. Épicerie tsisy an'le tena vrai chéri tokony ho eo dia Jesosy avy any Nazareta. Tokony hivadika épicerie zany le épicerie anao. Tena akaikinao sao dia tsy ampy Jesosy le resaka hoe teneno izy. Raha miteny amiko mantsy anao hoe pastera zaka efa mitondra bavaka vao maraina e. Tompo, apetraka ampilatanao ny tontolo androko fa iny andeha dia anao atao trano fa za mandeha. Fantatrao hoe dikan'izay misy Jesosy ny tranonao fa tsisy Jesosy ny dianao. Feno Jesosy ny rehetra
mahakasika anao. Fahatelo eto le ndraisantsika fo eo tandre mivaribarena zay ne mahatonga anatin'le dity folo ny teneniny aza mijerijery na mierikerika na mitsiritra ozy izy mifananany rahalanao aza mijery ny sofiny fa izy sofiny mapety an'iny rahalanao iny fa tsy mapety anao tonga dia tena mampatahotra be anao raha vao sofin'olo-kafa natao amin'ny sofinao na pozy masonao raha tsy mifandanja Andriamanitra ne mahay mahafantatra tsara hoe ty sofiny ty parabolika tsara andreny teniko fanaraka amin'ity Andriamanitra mandrafitra an'io fa tsy ianao. Dia raha vao ino ataony hoe sofiko tiako sofiny Pierre Lapin, lasa lapin zany. Verenao amin'i Jesosy. Dia hoe voninahitra saotra Jesosy nataonao ohatra izao Ozo misy miteny ianao te hihinan-kanina be zay mahatonga anao ohatra izao dia fa iza nanome ny sakafo ary iza miantoka amin'ny fahazotokomana iza mampabotrabotra amin'ny mpanompony ataoko ity zay mahatoky azy ho ataveza andraso aloha vetivety tsy hampiady teny antsika za fa tiako atongavana mety ianao eo amin'io le kelikely io sava mety eo mahakely dénominateur any microise alleluia tiako tenenina zany hoe tiako atongavana hoe mety io anao eo ohatran'le akaikinao mety koa amin'io kabariany eo dia raha vao tsotra an'io ianao dia misy zavatra tsy mety eo zay mahatonga antsika tsy mijerijery ohatra hoe any amin'ny tiktok dia le hoe inona fa ianao dia ianao mpanjinina raha vao mpibanjina tiktok ianao ka tsy mitany lasa mitoko tena akaikinao miverena tsara ao amin'ny fiainanao ianao hoe taona tsara ho anao ty taona ity hoe araka ny tenenin' Jesosy hoe fa tsy misy ninonilonao hoe raha vao tsy ao amin'ny fiainanao ianao hoe tsy mampaninona zany mety hiteny ianao reto daholo zavatra tsy mety eo amin'ny fiainako ty tsy maty onona amin'ny fiainako tsy maninona ivereno dia antsoy Andriamanitra eo amin'ny fiainana io fa ho gaga ianao fa ny désert hivadika ho Éden. Amen. Tova amen. Aiza moa tsika ny aniry an'izany Éden zany tsy eo amin'Andriamanitra ve? Tsy diso eo ianao raha maniry hoe mba ho tonga Éden amin'ny fiainanao hoe Éden misy Adama sy Eva miakanjo fotsiny. Amen. Itsina daholo ny ana profesia dia hoe paster anay ny tena fa tonga dia Éden zany no Éden efa misy fitafiana possible zany fa zao nefa mila miverina ianao Jesosy tia fiainako dia zao aza teren'le tsy misy aloha manokana fotoana kely dia mivavahana dia mandraisa carnet mihitsy raha ilaina dia mangala stylo na feuille paster efa tsisy an'izany daholo tena efa loza zany fa vavaka mba hisy eo amin'ny fiainanao anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ilayntsika be zany soraty amin'izay soraty tsy mety manoratra ianao misy zavatra tokony raha vao tsy mifantoka ianao dia tsy mahita ninninona tsisy VX Andriamanitra tsy niteny hoe le tsy misy soratana le misy soratana hoay mananjanaka soraty iny tabataba be aloha zareo sotran'i Jesosy zany tsy moana izy tarihana mihitsy ianao mba hankasitraka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Misy olona izay niteny hoe nofinofony izay tsy mbola manana ozy izy ireo zanaka ao mitabataba eraky ny tranonao asainao manginy ireo fa titady sy ho zakanao. Nofinofo an'ny olona tsy mahita asa ndrahitra 40 taona le asa mampitaraina sy mampimonomonina anao hoe tiranga efa sady fo maraina ny areva karama ninona nefa misy olona tena tsy mahita asa mihitsy ao anatin'ilay fomba fijery sy ilay fifantohana misy zavatra diso ary zay le tian'Andriamanitra hoitsiana fa Andriamanitra tsy tia miaraka amin'ny olona mpimonomonina. Andriamanitra tia miaraka amina olona mahay mankasitraka. Ankasitrahan'Andriamanitra ny fiainanao. Jereo vadinao dia mankasitrahan'Andriamanitra ny amin'ny fisiny ny vadinao. Jereo izy sotra Jesosy mihainao vady io loha izy io fa nomenao satria anao raha vao miteny hoe io izy io dia mba hiteny kotompy hoe ary mba ianao koa ne mba io koa ne azonareo ve zany raha misy miteny hoe ary ianao ty tena miantra dia ampitodio fotsiny le izy hoe fa ianao ke mehinona zay ne le ilana Jesosy reto zavatra ohatrany ilana Jesosy
aza mijery vadin'olona any hoe vadiny any tena mihetsiketsika mihitsy mahatonga azy mety hoe mihetsiketsika be mbola tsy tafatoetra zany ngamany angambano eny fomba fiteny le izy hoe mihetsiketsika zany le hoe mba manao metimety zany fa mifantody de mivavaha saotran' Jesosy ny mivadiny any mihetsiketsika fa aleoko ndry atao trano. Alleloia. Fa raha vao manomboka omenao le fifantohana mifantoka amin'i Jesosy dia ampitain'i Jesosy ny fijeriny fa Andriamanitra mahita zavatra tsara foana. Mahita zavatra tsara foana izy. Ary zany ny fiainana kristianina. Mianatra tsy mijery ny côté ratsy zany. Misy côté tsara azy ifaliana sy isaoran'Andriamanitra foana ny fiainanao io hoe. Tsika zao misy tonona tena ahoana ihany ary ty. Rehefa tonga ny ririnina ohatra makasitraka ny tony voamaraina rehefa ny amin'ilay croisade ny olona rehetra enao fokavana dia raha anao Andriamanitra ny amin'ny abetsahany zavatra ataonao ny fiainan'ny mpanomponao. Maro no mijaly tsy misy botifotsy fa misy ny omenao ara-boajanahary. Mahaiza mankasitraka amin'ny dodonina be amin'ny misaora azy reto tena misaora azy. Zay sy pasteur zao vao ndresaka mihitsy ny ohatra rehefa minoka mialasa ny volo. Za ohatra ny saika tsy ninao pasteur fa tafajery direct dia le izy tsy hoe mijery direct etsy za fa mijery diffusion satria za anaty le direct sao dia hoe tenjana koa za fa sady ao anaty direct izy no mijery tena efa metre tsy hoe metre fa azavaiko tsy metre fa nijery le diffusion nijery direct dia ohatrany ty mirojo eto zany le caméra dia somary nampidinja lambanimbany le izy tena tonga dia tena efa piste d'atterrissage na hélicoptère Teo izy pasteur resaka tamy vao tamin'ny alina mihitsy zako izy vao nijery fitaratra efa manomboka mialasa izy fa tapenako ny vola aloha izy hoe tena ty resaka ty angamba ny angatahana amin'ny tombo kosa fa tsy masaka na fanompony zany tsy tonga eto dia anao kasikety hoe alleloia zany fampijerijery non décoincena mihitsika satria ny zava-dehibe tsy lohanao tsisy volo fa ny fiainanao tsisy Jesosy. Alleloia. Dia falio ny zavatra rehetra. Metaitra ianao rehefa le hoe ao afontanao dia misy le manao an'izao reny dia le mikopaka tena manaitra kely any zany hoe tena fa mampahery tena ao amin'ny Kristy Jesosy. Zay le tiako ampianarina anao dia mifaly amin'ny zavatra zay misy sy izay zavatra ataon'Andriamanitra. Tandremo sao dia tsisy Jesosy ny fiainanao. Tena kaikinao tandremo sao dia tsisy Jesosy ny fiainanao mifantoy eo amin'izay misy ianao io afaka hiasa eo Andriamanitra hoe. Ratsika hitsangana isaotra ny tompo fontananao. Mankasitran'Andriamanitra ny fonao manontolo sikafony ao anatinao. Dia omeo fisaoran'Andriamanitra ny amin'ny fotoan'androany satria nomen'Andriamanitra ny am-pony amin'izay tena ao anatin'ny fony amin'ny Andriamanitra fanahy azy. Tenen'Andriamanitra ny etaetanao hoe tompo draindray amin'ny sisika eto anatrehanao amin'izay mety ho banga eo amin'ny fiainako. Fa ny tena fahabangana loza indrindra dia ny présence anao. Ny absence de présence ny tena loza. Fa tsy izay mety ho everiko fa tsy misy na tsy ampy. Saotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny fotoan'androany. Saotra fa fotoana fany tena miverina eto anatrehanao. Ny antony ampijoro anao anao fahagagana tena hoe goavana tahaka ny nanafahanao an'ilay vehivavy Samaritana, tahaka an'ilay lehilahy délivré tao Gadarena, tahaka ny Lazarosy, tahaka ny Petera. Aina izy vahoaka maro be tao ambadika tao. Sokatra amin'ny vision ny zanako tsiraray avy. Tsy saina fotsiny hoe sitrana dia samy miala, fa sitrana fa misy olona ny ambadika any tianao hokasihana ary tianao hovangina. Fotoana izao hiverenana ampifantohana eo amin'izay nanendrenao, amin'izay nomenao, eo amin'izay misy anay, eo amin'izay maizy azy hitaizanao anay hatramin'ny androany. Saotra ray eo aminaran'i Jesosy. Mankasitraka sy ome voninahitra anao zay. Aoka napatsapana ny rehetra tonga manatrika n'ity fotoana ity fa ny présence anao no tena sarobidy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen dia amen. Tiaka mafitsika ho an-tompo mahazo taona vetivety dia anao vaovao ny mpanompon'Andriamanitra dia anao vavaka famarana antsika rehefa avy eo. Alleluia. Tany Andriamanitra tsika rehetra. Saotra ny tompony amin'ny afatra tamin'ity androandroany ity dia aza mijery ny abeko ianao fa zao mampety anazy. Tsy ampimeve vera zany ohatra ny pasteur zao. Daonao fanatitra arytsika. Alleluia. Ataovy anatin'iny box iny zay rehetra vokatry ny fonao omenao an'Andriamanitra.
dia tahiny jesosy na ny ampahafolo-karena na sakrifisy na zay fanatitra omenao an'Andriamanitra dia atolory amin'ny fo amin'ny fitiavana hanomezantsika voninahitra azy. Fotoanantsika dia tahaka an'izao mihaino tsara ianao dia angatahako tsika rehetra mba apita malaky an'ity vaovao ity fa vao angana teo mantsy ny azo ilay vaovao fa tsy disponible ho antsika ity toeranyity raha pitso dia noho izany dia io izy io ny fotoana rapitsa dia eny amparanjana eny amparanjana ny fotoanantsika rapitsa efa mety efa misy mahita ihany fa ho an'izay tsy mahita dia misy plan ho alefany efa ao le izy entopoka misy plan any anatin'ny hvkl-mission dia arahanao le izy le amparanjana raha tena tsy hitanao dia raha avaty amin'ny belera ianao zany zao ka andeha ho any betongolo dia rehefa mitsofoka amin'in'le lalana andeha hitsofoka ho any betongolo iny dia misy misampana anankiray mivily droite zay eo aloha ao dia iny le mivily droite iny tafavoaka ria avaratra tamin'ny mora fa vao mitsofoka ao fa ny fandaminana ataontsika dia tahaka an'izao rapitso iangaviana ny ambasador misy miandry aloha ato rapitso maraina amin'ny fito satria rehefa mifindra toerana ohatran'io tsika dia misy olona miantso foana efa lasaizany fotoana zany misy ambasadeur miandry ato ambany ato rapitso maraina dia akoatra amin'izay neny toerana koa misy ambasadeur miandry eny ambavady mba ahafahan'ny olona mahita n'ilay toerana ny fotoanantsika zany dia amin'ny fito sasany fa tsy amin'ny fito raha dia any ambaranjana satria mbola misy fandaminana maromaro tsy maintsy atao ao ny maraina dia zay no mahatonga antsika hoe amin'ny fito sasany ny fotoana dia noho izany rehefa tapitra ity fotoana ity dia miangavy zay mba rahalahy rehetra tonga eto rehefa avy eo rehefa mirafa mba miaraka mitona nyreto entany reto satria tsy maintsy tonga dia ahoriny reto dia mody tahiny jesosy tsika rehetra ny amin'ny herinandro tsisy miova ny fotoanantsika latsinainy ny talata ny larobia dia ny fotoanantsika tsy amin'ny super u ihany amin'ny fito maraina ka hatramin'ny valo sasany ihany ny sekoly iarahantsika misaotra ny tompo ny latsinainy sekoly ny famahana olana talata sekoly ny fanasitranana ary ny alarobia sekoly ny fitahipana sy ny fanambinana dia anasanatsika ireo fotoana sarobidy iarahantsika amin'ny tompo ireo akoatran'izay dia ny zomantsika miverina eto ihany amin'iny volana avril iny misy fotoana koa tsy malalaka ty toeranyity ny sabotsy fa ambara amintsika eo ihany le fotoana sy ny fandaminana rehetra dia zay ny programantsika ny amin'ny herinandro akoatran'izay dia entanina koa tsika satria ny mpanompon'Andriamanitra manatanteraka asa ny atsirabe any dia misy direct mandeha ao isan'andro rapitso maraina zao misy dia amin'ny sivy dia amin'ny sivy maraina zany misy direct vantana vainy atsirabe miditra ao amin'ny hvkl-mission sao dia afaka manaraka tsika ndao hitsanganary injiro ny tananao dia ndao hivavaka ao amin'ny fanatritsika misaotra makasitraka ray amin'ny anaran' jesosy misaotra fa nitahinao zahay nambininao ny asan'ny tanany tsirairay avy ary ndreto zay miverina miaraka manome voninahitra anao eto amin'ity toerana ity satria anao ny teny hoe aoka tsy isiseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako ary ndreto zay manome voninahitra anao amin'izay rehetra sombo ny tahinao sy nanambinanao anay dia mba hankasitrao zany Andriamanitra ho voninahitra ny naranao ary ianao kosa namaly fity izay rehetra nijoro nitondra ny ampahafolo-karena ny sakrifisy ny fanatitra tamin'ity androandroanyity mba ho fanatitra nkasitrahany zany eo masonao ho voninahitra ny naranao makasitraka drindra ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny teny misaotra ny amin'ny afatra ary misaotra ny amin'ny fampijoroana anay mandrakariva ao amin'ny tontolo ny sitraponao manao voninahitra mandrakizay amen tahin'Andriamanitra deo tehaka tsika indray mpanompon'Andriamanitra taontsika to dia hivavaka ary sandrato ny tananao dia ametraka an'ireo point vitsivitsy nomeny tompo antsika androany mba ho marina amintsika ho voahintsy zay tokony hitsinao anaty le point voalohany dia ny hoe misaina olona be deaibe jesosy rehefa mijery ianao marina fa mifantoka aminao izy satria tiany manokana ianao fa tiantsika iombona fomba fijery aminy hoe misy olona ao ambadika ao miandry ny fijoroanao taontsika vavaka izay ray tsara indrindra aminaran'i jesosy ifonanay aminao tompo fa draindray zay tsy mahita n'le vahoaka marobe tianao kasiana nefa ianao
maika tia hita ny olona rehetra andray ny famonjena. Naton'izao akatiky ny célébration ny Pasika zao dia matsiaro tokoa zay hoe mato any rehetra ianao fa rehefa nitsangana ianao dia tsy ny olona rehetra ny nandray anao. Ary zany mahatonga ny mila mifantoka tahaka andry Petera. Fa lasa nikasianao ny fiainan'ny Petera satria nizy vahoaka be dia be tonga teo nangeta hita toroteny dia ny fiainan'ny Petera nampiasainao. Zany koa tompo no vavaka ataonay. Afaka hisitraka an'izany zay manaiky ho ampiasainao satria mahita intsio zay fa misy olona maro tianao ho kasiana, atsangana, sitranina, hovaina, vonjena. Point faharoa Jesosy dia entina eto anatrehanao fa misy taona zay manao zavatra tsy misy ianao. Ary zany no ifonanay. Verina aminao zay amin'ny takarivo ty. Aoka napahatsapana ny rehetra zay nanatrika teto sy nandreny fampianarana ary ny fampahirezana tena ho vaty fantsika any anatin'ny fona ny fahamarinana. Fa tsy zay bangy eritreretinay ny tena problème fa ny absence de présence atao anatinay. Aoka ny tsiraray avy tena napahatsapana hitandrina anao zay ampety sampahazo aina ny fanatrehanao fa sarobidy hitondra fahavelomana sy fiainanao anay ny fanatrehanao. Ary indrindra tompo tena mila tonga saina zay hifantoka aminay, hifantoka amin'ny fiainanay mba tsy tsiritra na haniry fiainan'olon-kafa. Araka ny teny nomenao hoe tsy tokony hisaina sambon'olon-kafa zay fa ny sambo zay nomenao anay na dia tsy nahitana vokatra azy, mety tsy nahomby azanay ary mety nampitomany anay fa eo ianao ny te hamangy sy hikarakara anay. Ifonana tompo fa misy taona tafalatsaka mijery fiainan'olona, mety mitsiritra mihitsy, mety maniry ary diso fandrinana satria olanina amin'ny filana. Androany ny fotoana mahamety hiverena ny fifantohana ho ao aminao amin'izay karazana fiainana nomenao anay. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Zay marary tonga eto tompo dia angatanay mba ho sitrana izy sy miala eto. Aoka ho sitrana ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Manonona fanasitrahana eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny rofonao io, sitrana amin'ny fampahoriana eo. Zay rehetra fanaintainana, fampahoriana, karazana fanafihan'ny devoly dia tapitra eto zao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala zany dia tonona ianao mandresy amin'ny anaran'i Jesosy. Mandresy ianao satria miombona fomba fijery amin'Andriamanitra mahita vahoaka maro hiova. Mandresy ianao satria manana fiainana resy lahatra fa tsy mety io raha vao tsisy Andriamanitra. Mandresy ianao satria mifantoka eo amin'izay nomen'Andriamanitra hiainganao miaraka amin'Andriamanitra. Mandehana amin'ny fiadana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zay tsy nety hatramin'izay tsofitsika rano mety amin'izay eo amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana fa zay nampitomany ianao ampitsiky sy ampiome anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana fa zay mety nahitanao tsy fahombiazana anehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Ho herinandro tsara, ho herinandro misokatra vaovao eo. Fa maranana ny herinandro weekend, feno voninahitra weekend zao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadanany tompo amin'ny fiainanao, mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra. Mandehana fa mahomby sy mandresy ianao. Tanteraka ny fiovanao sy ny fijoroanao amantoetra mianatra sy manahaka ny tompo, manomana tsara ny fiaveny ary manahaka azy mba ho fantany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raisy ny tsotra an'izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy ho tahin'Andriamanitra ny ianao, ny fanahinao, ny ainao sy ny vatanao, ny ankonanao sy rehetra makasika anao. Mandehana fa ny fanatrehan'Andriamanitra nomenao voninahitra andro ny hariva eo aminao sy ao anatinao hikarakaranao. Tsy ho raraka izany ianao. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa ninona mitrango eo amin'io sambonao io satria eo Jesosy tsy letika ianao. Ho tonga soa tsara any amin'ny destination ianao sy ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo amen dia amen. Tany Jesosy daholo rapitso ny fotoanantsika ho an'izay afaka. Izay misy anao no tiako mba hisy aiko, hiara-paly aminao sy ny voninahitra. Izay misy anao no tiako mba hisy aiko, hitoetra ny lanao. Izay misy anao no tiako mba hisy aiko, hiara-paly aminao sy ny
zay misy anao no tiako mahisy aiko dia hitoetra ny lalàna